teraka mi'baikon'Andriamanitra rehetra ianao. Matoky eo fa nazava taminao tsara ny tenin'Andriamanitra androany tamin'ity fandaharana ny rahanao amin'ny Asvekay mission ity, ary nazonao fahasoavana feno, napahiratra amin'ny masonao, nampandreny sofinao, afantaranao sitrapon'Andriamanitra satria hiteny aminao amin'izay fanahy masina, hiara-miasa aminao amin'izay fanahy masina, ty amin'izay izy satria ianao le olona tsy le mameno fonao amin'ny tenin'Andriamanitra fotsiny de mianalize an'ilay tenin'Andriamanitra, fa tena méditer an'ilay tenin'Andriamanitra ianao, de lasa tonga fiainanao eo ao anatinao le tenin'Andriamanitra. De rehefa miazira miaraka amin'ilay tenin'Andriamanitra ianao de mahita ny tanan'Andriamanitra mitsotra sady manafaka ny hafa, midélivrer ny hafa, mikerira ny hafa ary mitondra bénédiction any hafa. Da iny Jesosy ianao. Vavakitsika, misaotra an'Andriamanitra sy ny fahasoavany ary ny fanahazany ara-niasa tamintsika teto, ary ny Asvekay mission de misaotra anao. Vavakitsika. Ray masina amin'ny anara-maheran'i Jesosy misaotra indrindra amin'ny zao fandaharana Asvekay mission zao. Ianao ny tompon'izao ministère zao, ianao ny tompon'ny hery sy fahefana, ianao ny tompon'ny teny, ianao ny tompon'ny fanahy masina, ianao mampiasa ny olonao tsirairay avy, ary tamboly nao avokoa ny olona rehetra ao ambadika zao fandaharana zao raha io, ka efa nangady zay, efa namafy zay, ary efa niandrandra ny ranoram-batravatra ilatsaky zay raha fahafantatray zany, efa voafefy satria ny anjelinao fa mitombo manodidina andreo matahotra anao ary matoky feno zay fa nde mivokatra de avy telonjato eny, avy arivo eny, ary ho hitanao tokoa zany tompo, fa tena ho faly ianao hitan'ireo vokatra ireo ary apiditra azy ireo any an-tsokitra. Misaotra anao tompo amin'ny fanasotranana kasika eo mahagaga ny amin'ny fahatsaranao jesokafanao amin'ireo zanakao androany, de ho anao rery ihany voninahitra mandrakizareo amin'ny anara-maheran'i Jesosy avy Nazareta. Amen. Ny fandaharantsika de azadino. Misy ny laharana izay ahafahantsika mametraka fanontaniana na ahafahantsika mijoro vavolombelona ihany tahaka ny mahazatra 06 65 03 77 73 06 65 03 77 73 Asvekay mission mpanomponareo ihany. Da iny Jesosy io.